Taragas Titan Taragas. Nosoratany Jedy Jaona Fanembiny Tso. Ovelominy Vantso. Oniny Anjanirina Ary Le Mec. Roland Ramanatso no nandray feo. Anjary Liva no nanampotosa. Mangeraka koa kely mpampianatra psikolojia antsika iny ka. Be resaka loatra nefa dia tsisy idirany amin'ny lesona akory. Amin'io raha ivazavaza manoatra no nenatsiana. Fa ny tena tsy laitrako aky dia le izy manao dikte be lavareny a. Manoatra no neny amin'ny lycée. Ka tsy aleo ary ve izy manao dikte mba misy horaisina. Toy izay kory magistral ohatra nen'le madama mpampianatra leadership antsika. Nefa resaka fitariana no ampitainy. Zandra misy ivakeny loha amin'izay hoe voaraina tsy fa dia ny zava-dehibe aminy dia ny hoe vita ny anjarako. Ka zany akiny manambara hoe ohatran'izany ny mpitarika. Tsy hoaty izao tsika ho lasa leader ka dia n'izao dia mila mahay mandray ny toerany sy manaraka ny ataony. Ka raha reny kosa keny leader raha azo aleo janona okitay mora trano aleo tranona koa. Fa tsy tena an'ireny hoe miendrika kosa aloha e. Raha tsy niava-zay akaiky azy mety tsara velatsianga. Izany hoe ihany fa andaoka itsika mba hiaraka raha riva avy mirava. Orokoloina. Amin'ny 10 ariva angentsika no mirava e. Ka izy tia fotoana irahana amin'izany. Ny filaharana bus koa endry raha teo. Indrindra moa andro favaratra toy izao tena manahirana mihitsy eto akaso. Ka enoy tsara aloha zary. Amin'ny 10 tsika roa no mirava. Fa tsika sindry amin'ny 3 no andefa misy zavatra alaiko izay eny Andranomena eny dia mandeha bus 194 tsika. Dia aza tapahana aloha fa mbola tsy vita ny ahy. Haiko fa le olona hipetrahandreny saika anontaniandry teo e. Aza matahotra ny amin'izany ndry fa lazaindry fotsiny zareo dia amin'ny lahady hariva avy manao basket tsika miaraka makany dia mody présenté-ndry amin'ny zareo fotsiny aho hoe za le niaraka tamindry tamin'ny zoma mantsy ny androany. Fa nampon'izay koa tsika ho eny Andranomena. Nefa ity lalako any akatom-bahoaka. Indry ihany tsy fandriam-pahalemana ny interana iny. Indrindra moa eo nosy be izay tena efa faritana ho faritra mena mihitsy nondreo tranga maromaro izay tena feno abibiana tato ato. Tena vehivavy kely ity. Aza matahotra indry fa raha tsy misy bus 159 tsony dia omeko freana taxi indry e. Ankoatran'izay aza mbola omeko vola ambony indry no nifatokisandry a. Fa azo fatarina ve nefa aloha hoe ina le atao any Andranomena e. Feno ahiah loatra ao anatindry e. Dia sanatria ve kika za le namandry izay tena akaiky andry no mahavita matika andry. Lazaiko andry fa fony savony anatra tetỳ akato dia tsy mba nanana namana akoatrandry ary tsy misy olona natokisako akoatrandry izany mihitsy. Za raha teo zanaka ambanivohitra dia tsy dia mahay mifandray amin'ny olona avy etỳ andrenivohitra. Ka izay indrindra nge. Tsy dia mahay ninninina eto sadaikatra tokoa noho ny tsy fahaizako miserasera manolana angamba. Firifiry moa ireo lehilahy miodiody tany loko mandondona ny foka moa an'izany resam-pitiavana izany no nansirako. Izay mampatahotra mandeha maizina satria ny eto andrenivohitra efa tsy olona ny betsaka fa biby masika toy ny liona mitady izay harapany. Dia omendry itsiny ve Eny, haiko ange le tebiteby ao anatindry e. Mitovy araka izany. Dia izay mba hangatahako fanampiana amindry. Tsy fanaontsika ny hoe miala aloha am-pianarana mbola tsy mirava izany saingy vao teo tsika ny teny hoe cours magistral ary tsy inona le taranja fa leadership. Aza manandry fa raha riva ihany dia hiteny amin'ny aintso hoe mba alefaso MP amiko ny cours nataonareo androany fa izy iny mantsy aky maharaka be sady akaiky an'iny madama iny ka raha vao vantany vao azoko le izy dia zaraiko amindry avy hatrany. Fa inona ho azy izany le alaineny Tena marina aky dia nandefa entanao anahy le olo tiako avy any andafy dia ny Andranomena foana no efa misy ny mpiandraikitra an'izany sady azo ny antoka.
dia andehaka an'izay aky satria misy ofany mantsy ny fijanonan'ilay entanany ka raha vao ela dia hitombo ihany ny ofany. Ilay izy koa valeur be raha araka ny fandokafany azy. Eny ary no ndry efa niraisiko tony akaiky indrindra dia manaiky aho. Ilay izy koa izany tena zava-dehibe. Oe, tena misaotra kia. Tena tsapako fo mbola misy ny akaiky noho ny ray tapo kia. Porofon'izany ndry. Ka izay vitako sy tsy mampanao tao foana kia no ataoko ah. Dia izao ah. Koa satria moa izany tsika sindry efa ahazo lisansa momba ny fianarana sy mpandala ny fiarahamonina tsoatsy dia tiako akira mba misy voady kely ataontsika. Voady? Tsy azoko. Fa maninona no anao voady? Ka zavatra tsotra nge izany. Saingy tsy manery andry akory ah. Ka alefaso aro jereko dia manaraka e. Sarotra nefa. Eno ah. Raha misy zavatra tiandry omena dia omendry tsy misy arakaraka. Ny azo ty bracelet volafotsy misy ny anarako ty no omeko andry. Dia mahita tao korokoloina. Ka alefaso ary dia inona ilay teneniny? Maika hiditra hianatra indray avy eo. Dia inona aloha ilay omendry ahy? Inona re? Tsy manina fa aleo ary ty rojo misy ny anarako ty izany omeko andry e. Dia inona amin'izay ilay tenenina? Tena atao amin'ny fo ah? Ie. Ka izao ary ilay tenentsika e. Za manao hoe sakaizako ilo manomboka izao, tsy hivadika aminy any inona ho antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizanay no ambony. Dia ndry kosa manao hoe sakaizako koloina manomboka an'io, na inona antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Kosa kia. Izany ve no atao voady? Ka raha sanatria misy tsy mampateraka dia ahoana? Dia hivadika amiko izany ry. Ka tsika nge mpinamana foany. Tsisy antom-bola anaovana an'izany. Ary neveriko hoe sangisangina ankizy na reny kilalao reny ihany aza nge izany satria ny atao ihany ny tsarana hoe mivadika ny ray amintsika na tsy e. Ie, ohatra ny kilalao kanefa tena izy. Ohatr'izany koa nge tia ny fiainana e. Kanefa moa ahoana raha ohatra ka tsy manohy fianarana intsony raha vao azoko ny lisansa fa ndry kosa manohy? Indry kosa izany. Indry mantsy fa tsy mitovy ny fari-piainantsika. Izay raha teo zanak'olona sahirana ka na ny fandaniana ny hofatrano isam-bolana sy ny kojakoja isan'andro azy ty efa tena mila tsoaraka. Ka izany indrindra kekiny no maika tokony ampifandray antsika azy. Satria raha manana olana ny ray dia eo foana ny ray. Tsisy ambadika nefa? Tsy mahatoky mihitsy ray olona ilo kanefa raha ataontsika izao dia maika azitsika mifandray am-po. Manambara fa manomboka eto ny fisakaizantsika mandrakizay. Eny fa na efa manambazy aza dia mifanampy foana. Sarotra ihany aloha e. Saingy ataoko izany satria tena namana tokoa ndry matoa sahan'izany rehetra izany. Eo ary sakaizako koloina manomboka an'io. Tsy hivadika aminy ny inona ho antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Za koa torak'izany. Sakaizako ilo manomboka an'io. Tsy hivadika aminy na inona antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Ray androany rehefa miteraka dia tantaraiko amin'ny zanakay izao zava-misy izao. Na ny anarandry na ny pikandry sy ny kilasy nisy andry. Dia ny fotoana rehetra ny rahantsika tety. Indrindra moa ilay voady nataontsika miendrika kilalao teo kanefa tena izy ary tamin'ny fo. Dia tsy vitan'izany fa oraketiko anaty diary mihitsy aza dia tsy ho adinoiko mihitsy. Dia mahita atao kinareo ka. Fa mety aloha e. Dia rehefa tonga aty Madagasikara koa ilay olo tiako dia asehoko azy indry dia ampahafantariko azy izao finamanantsika toy ny sakaiza tsisy araka izao. Kanefa rehefa hanambaditsika ary hiteraka dia tsy maintsy nivady aman-janaka ny laharam-pahamehana voalohany. Ary izany dia mitomboka eo amin'ny fananana olon-tiana. Ny olon-tiana aloha vao namana. Ka ndry efa tafiditra sahady anatin'ny olon-tiako
toy ny ravavy sy sarobidy ohatran'ny vady aman-janaka. Ary raha misy tsy ambaratelontsika dia hidiko sy lazan'izany ny vavako na amin'ny vadiko na amin'ny zanako. Izany mihitsy. Ohatran'ny mpinamana manana tsy ambaratelo rehetra. Tena araka indray tsara mihitsy. Misy profetsika izay fa tsy tadidiko ny teny hoe ny tena mpinamana hony dia tsy maintsy manana tsy ambaratelo. Kifa foana daholo ny fianarantsika rahariva fa za tena efa kamo mihitsy ny fanihatra amin'ny Indramose iny. Ka mitovy ihaniko. Ka ahoana ny fandaram-potoana indrindra hariva? Aiza moa Zay ngekika matahotra vory vahoaka dia mahajika koa kirilo ka ngeta. Ary andao epita andray ny arabe. Iya. Isara keto indray santsika dia raha pitsy mione. Ena kia, aloalotsika miresaka eto sady miandry bus. Fandringa tsy eny Ambohimanarina indray no mipetraka ka ilahatra 119 honandray ary. Ka andeha tsena kely ny Mahamasina eny aky za. Dia andao hiaraka sa ahoana? Tsy manambola aty amiko ko. Izany fa vao nandefa vola ho aky ilay olo tiako avy any an-dafy dia tena henjana kety tambatsotra tserasera ka. Indray any an-dafy, indray aty Madagasikara. Kanefa dia toy ny tsy mifanalafitra fa dia mifanakaiky. Izay tokoa ilay hoe mampifanakaiky ny mifanalafitra fa mampifanalafitra ny mifanakaiky ka. Marina. Fa izy aloha tena tia ahy na dia mbola tsy hitako aza. Ary mino fa tsy mamitaka anahy izy. Za koa ki matoky azy Hono aky. Ahoana nefa no inondry fa tena te-andry tokoa izany lehilahy te-indry izany kanefa dia mbola tsy haritandry akory ka. Rilo porofo mivaingana tsy adikevitra kosaka izao karazana fanomezana azy izao fandefasany vola ho anazy ao foana. Aiza nefa no lalandrina misy hevitra ambadika izany no tsy haiko. Na koa hoe be vola izy ka dia mizarazara izany amin'ny olona rehetra. Mety hoe tsy indry irery fa maromaro mihitsy. Tsy mino an'izany Amin'ny manamako andrino asaiko miteny an'izany. Indrindra tsika efa mifanakaiky be ohatran'izao. Saotrandry aloha azo raisina tsara izany. Fa izy agnekely laza tamiko fa afaka tapa-bolana eo hony dia ho avy aty Madagasikara dia raha tiako hony dia hanofa trano izy dia miara-mipetraka izay na dia mbola tsy vita ninninina azy. Tena kendry ve? Mbola tsy nanaiky aloha izahay nefa koa tsy nandà fa nilazaiko fotsiny izy hoe ho hita eo dia asakasakareo ihany io tsy mananevitra fa tiany eo ihany alohan'ny hanaovana zavatra. Mbola ho ela koa vao ho tapa-bolana. Kanefa ngeky isan'andro za avy mirava mianatra rehefa tonga ny an-trano iny dia manao appel vidéo amiko amin'ny messenger foana izy dia raharana ianareo amin'ity teknôlôjia ity ka. Ko maninona nefa raha tsy mikonnecte dia mamorona antony indry hoe sahirana amin'ny fianarako dia anao an'izany mihitsy aky fa sao dia izany no ampiana ny fifankatiavanay. Sady izy foana koa ngeky ny mandefa vola hividianako fahany. Ay moa. Dia mahaiza fotsiny izany mifankatia fa tsara kosa le rojo eo amin'ny tendandry Iena kia, tena tiako be ilay izy sady misy ny anarandry. Ary aiza aloha ilay brasleto tsy hitako hita fa tahaka ny tananakanjo koko. Taoko koa manendrika be an-tanako ilay izy. Ary andao amin'izay hiditra anaty bus. Tsika koa miara-mipetraka fa tsy tiako ilay misaratsara. Hitako somary hafahafa ihany aloha ilay havanareo hipetrahandry to amintsika ilay tany iny
lendry ariva be tamin'ilay nankeny an-dranomena. Ie, sarotiny be amiko mihitsy izy iny, satria olona endry amo ka tsy teo disy fanantenana izy. Tena tesitra nge izy tamin'izaho le alina be iny. Fa nilazako izy hoe nisy nalehako momba ny fianarako dia nilefitra ihany izy. Ve? Mondry le tonga tany lahadina nazava dia iny ihany izy ny farany. Sady angako mokindry zazakely mandrakizay ka mila ho ambinana fony. Hita ho akiko olona efa universitaire ve. Fa na zany aza mila mitandrina foana kosa aloha e. Tsika ty Antananarivo fa tsy hoe any ambanivohitra. Fa nampon'izay koa vehivavy ny tena. Fa ty toerana afakanareo entana tonga avy any andavy ty kololokoloina tena tsy maty kololoka. Zany raha tsy maty jeren'le karana lahy iny mandra-pialako tao amin'le toerana nalehantsika iny. Ka ndry izao no hitany tsotsotra sy nahasarika azy tao dia tsy nipy mihitsy ny masonoko. Nienahena fotsiny a. Ohatran'izany mihitsy ka ireny a. Izay ny antony nangatahako andrimba hiaraka amiko fa tsy tiako mihitsy ny toetran'ireny. Tsy te handehany mihitsy fa tsy afa-manoatra e. Nefa moa ka ilay olo tiako mpandefa entana any koa efa tsy ho ela dia ho avy eto Madagasikara. Andeha hotely sa any amin'ny bevety aloha tsika misakafo e. Ohatran'ny kamo be kisa ilay hidina any fa aleo makany amin'ny buvette ka. Mbola hiverina koa rehefa avy eo. Ay. Allô? Ahoana ny ianao zay? Ay mo, hitanao, afaka pitso dia efa hitodoany Madagasikara e. Dia aza manahy ianao fa tsy adiniko ka. Ao fa raketiko ao anatin'ireo lisitry ny fandraisana noty le izy. Eny e, dia raha voavantany voatonga any dia aza manahy fa hiantso anao avy hatrany. Zay? Eny ary. Misaotra indrindra dia mankasitraka amin'ny fiara-miasa. Aleo andahy manetao ka fa tohatra ny varim-barina eto fotsiny ka. Nefa dia tsy anao nininina ihany anio. Sady ny entako ato koa misimisy ihany fa le olo tiako izay tsy maintsy hividianako zavatra vety. Sady ataoko manaitra sy kalitao le tsy dia fahita firan'ny Madagasikara re mihitsy. Fa enjana koa aloha ty izay mbola tsy mifankahita mivantany ity kanefa mifankaty sahady e. Tohatra ny matokotoko be zany a. Nefa za mino fa tena tia ahy insipiny e. Nefa nga moa misy tandroka araka ny fitenenana koa ny ratsy e. Vehivavy ohatran'iny ve dia tsy ho bebe ty. Fa amin'izay le mandefa vola sy zavatra ho azy ngamba ny mampifikitra azy amiko. Fa nahoana koa ary zany be fanahina toy izany e. Efa ho avy dia vita koa ny tena marina e. Engany ka ho diso daholo izany eritreritra ratsoko izany. Arabaina aloha tonga soa tia tanindrazana e. Ie, misaotra indrindra. Ka manahoana ny fahitany ao ny aty aminay? Fa nareo rery nga moa Madagasikara e. Atsika hoe. Eny ary. Aleo atao hoe atsika. Zay mihitsy. Fa mba ohatry ny ahoana ary izany any andafy an'izany e. Tsara aloha e. Sady mandroso ny mpanara-dalàna raha izay malaza azy. Fa na izany azy aloha tsy atakaloko amin'ny Madagasikara e. Zany tokoa? Ie. Ohatra ny hoe efa ilany rahandreny ery za sy tafika. Vao nifankahita izay rehefa niandry azy teto araka ny nambarany dia efa nanoroka ny androko sahady izy. Ohatra ny reny mpivady reny sahady izay. Tsy dia nanana fanontaniana be tamiko izy na dia vao samba nihitany ny vatana aza ny endriko fa efa fantany avy hatrany. Asa, izany angamba ny atao hoe fitiavana. Kolona, vao
andro any izay no mifankahita ny vatana dia ohatra ny efa misy hery manosika atoky azy ka dia hiteny hoe ampakariko vatoko ianao mandra-piala ny fofonaiko. Tsy haiko izay hanazavako azy fa samy ity izay ary toy ny efa mpivady sady na dia tany anaty tambajotra tserasera aza ny fankazarana ny eona sy ny fankahitana tamin'ny appel vidéo. Mystère tena tsy hay hazavainy. Oay, variana be tsika. Tsy aleo ve mihevitra ny tokony atao? Eny tokoa, andao ary. Ny ataontsika izao dia mijery ny fiara tondratsika ho any an-tranoko. Fa raha mety ianao dia mba andrasanao kely vetivety eo mandra-pahitako an'izay. Mety? Mety ka. Okey ary. Teo hoe izay nandrozako a Madagasikara no niasako. Ankehitriny aty dia voatindro aty a Madagasikara indray no sady niakatra ambony ny toerako. Tena efa ela ny naniriko an'izao. Tanteraka ihany izy ity. Dia tena enzana ianao ka. Marina. Ny aty Madagasikara nge maniry mafy nipetraka na iasan'ny dilam-bato e. Fa ianao kosa ity maniry mafy ny aharitra aty an-tanindrasana. Ka hafa ihany nge ho aza ny ety Madagasikara izany. Hitanao amin'izao lalana diavitriko izao e. Ny sisin-dalana feno mpivarotra, ny rivotra madio. Manatsafa. Ny sisin-dalana hoe feno fako, ny fitohanana lavareny. Akaleo hoe izay ary. Tsy anaiko indray mantsy izy dia ho sahirana eto ary. Ny tranoko marina izay hoe efa feno tranokala. Efa ela ihany mantsy izay. Dia aza matahotra fefa eto e. Fa hono ary tafika. Nahoana moa ny avanao tsy nisy ny tsenanao tety nefa olona voatonga avy any andafy nge ianao e. Amin'izay raha araka ny nambaranao teo dia hoe efa ela ianao mitaty farany. Ay ve, satria ny havanay any andafy daholo ny ankabetsahany amin'izao. Misasany indray any amin'ny faritany. Misy any izany eto Antananarivo fa tiako atao surprise kely le izy. Sany hoe voazazany izao no malala fa ho avy aty Madagasikara androany ianao. Ie? Fa nahoana kosa ka? Dia tsy fantatrao ve? Noho ny fitiavako anao izany. Na dia mbola tsy niona mivantana azy tsika dia efa nisy toko tato anatiko fa tsy hamitaka azy any koloana. Le tovovavy miresaka amiko amin'ny telefona isan'andro. Ka na dia izany aza ve dia izany ao sandratra ao ambonin'ireo fianakavianao izay angadina nanana sy finahitany. Fa eny, misaotra mifatokisanao asa ady. Ary toa tsy mahafaly amin'ny koloana kosa ny teniko efa hoy. Sa mandainga fahalalanao anahy? Tsy haiko tafika. Sarom-patariny any avoaka ny ampitso. Ekeko hoe nifankaty tokoa tsika na dia mbola tsy nifankahita aza. Ary tena niredareda ny afim-pitiavantsika. Ie? Fa rehefa miona ela ahikolo eo ny ray amintsika ka tia hitady any ankafa, indrindra nareo lehilahy. Aiza kosa e. Amiko mantsy dia toa mitovy daholo nareo lehilahy e. Ny anao anareo rehefa ela lasa ihanina. Misy mihitsy aza moa sady ianao ny ihanina dia atambatra reo izay vehivavy rehetra rehefa samy tianareo. Any fa izay vehivavy no manjary pirafy. Kanefa matoky ahy ianao fa tsy za zany e. Engany. Mora hono mantsy mity fa sarotra ny manadino e. Fa izany eo ihany fa misy namako be izay ho any. Ilo ny anarany. Efa mifampitondro ohatran'ny mpirahavavy iray tapo izay ary ny fampizarany manta sy ny masaka mihitsy aza. Ay kosa? Dia raha tianao dia asehoko anao izy. Tsy maninona mihitsy ka. Akany an-tranonao zany sahany amiko. Fa ny tena marina saika eo aty mihitsy izy araka amiko etsena ny lahy. Fa izany hoe tena cours important be ilay nataonay androany dia izany no teny taminy hoe aleo indriny mijanona fa izany ho andeha. Fa any amindry ihany maka ny kahera pitso andikako lesona. Okey. Ka raha izany dia aza atao rapitso fotsiny na ravaka pitso fa tiana tsy afaka ange. Rapitso aho mbola akaina kely aloha fa somary vizambizana ihany aho io. Ravaka pitso indray aho mifanao fotoana amin'ny olona satria efa tany any nanome toky azy fa vao mikadona ny seranam-piaramanidina dia ataoko lara-pahamena ny momba izay zavatra nampanantenaiko taminy.
Raha mety izao aleo mba mifarany herinandro satria aorianan'izay aho efa manomana fivoriana andraisana an'ilay asa nasaina nampanovina sy ny fikarakarana rehetra indray. Dia aleo ary ilazako izy dia alahady izany ny ataony fionany. Ie. Raha mety ianao dia aleo any amin'ny toeram-pisakafoana no atao ny fionantsika. Fa tsy hafahafa be ve nefa izany e? Indrindra hoe zaho olo tianao dia izy namanao. Ka aleo ary eny an-tranoko indray e. Mety. Eny ary nareo nge ho ny mpanjaka vavy e. Ilo mandrosoa fa aza mihafahafa. Eny akia. Mafana koa ny andro a. Eny akia. Ka ao mipetrapetrary. Ie, misaotra. Tafika! Tafika o! Ay, tokoa moa izay nanaran'ilay olo tendry. Eny akia. Tena ohatrany tsy ho sahy fanatro tavaminy akia ka. Mary, io indray ilo a. Izany mihitsy ny antony tsy nanovanay ny fifankafantaranareo any an-tranony fa aleo toka dia taty an-tranoko. Satria ndry efa haiko fa tsy mahazo aina amin'izany. Sady Tafika ngeky ka olona tsotra sy azo resahana tsara e. Efa nambarako taminy koa fa mpinamana efa mifampitondra toy ny mpirahavavy tsika. Angaky. Ieko. Inona ny olana? Tafika! Tafika o! Misy vahiny? Ie, ho avy. Zafady fa nampiandry kely fa mbola nanadio ny lakozia koa. Hoay marina. Fa inona koa ary tena azo an'lahy? Zafady fa taitra tampoka fotsiny fa tsy misy inona ka. Ao fa rovoko vetivety aloha reto e. Zay dia vita. Izy aky elo ny Tafika olo tiako le efa nampahafantariko andria. Dia izy koa sary Tafika no ilo a. Izy le tena namako sy akaiky andrindra. Faly mahafantatra ny hoe Tafika. Torako izany koa. Faly mahafantatra ny madame ilo. Mbola mademoiselle ka. Mbola tsy manana olo tiana mantsy. Tsara kosa izany. Hoe avy nanadio lakozia izy araka ny lazainy teo. Nefa ty an-trano mikoloina ny misy azy. Amin'izay ty izy toa efa sasa ery. Tsy dia mazava amiko loatra ka. Izany hoe mihevitra ny tena no efa mpivady izany zareo reto raha araka izao hitako izao. Zaho koa aloha ty koloiny ty e, marina. Dia andaoka izy aloha ilo mba hampioaka le ranom-boankazo ato elantsika etaeta mandra-pamasaky ny vary nandrahoany Tafika. Andao ary. Nefa aleo ki ataoko ihany fa za misahirana ka. Mipetrapetra aloha ndry miresaka aminy fa izy koa nge sarika be e. Za koa mbola nao zavatra kely vetivety fotsiny aloha dia avy tsika misakafo sady miala etaeta. Zay fa nasa vetivety a. Ka ahoana? Efa ela izany ianao sikoloana mifankafantatra? Vao niditra ela ny tena katso dia tsy nananamana afa-tsy izy. Fa izy kosa efa nananamana maromaro kely sady nalalaka izy vitsivitsy. Fa voainga izay ny tena lasa mpinamana amin'ny fampihinana ny manta sy ny masaka. Tsy azoko tsara. Mba azonao ampahafantarina avy e? Hoay marina. Nanantona izy. Dia nipetraka eto anilako. Aleo ngamba hifindra seza fa toa tsy atonona atsika eto miala tsy indrindra. Andray kosa e. Za manantona dia ianao mandositra. Tsy tia anga ianao? Tsy... Aza manao anio moa hoe. Ka tsy hoe... Ohatrany tsy mahazo aina fotsiny aka. Ka mba tia alala ny zavatra nolazainao teo Zay ny antony anatonako anao. Aleoko mihitsy angamba hoe ry amin'ny seza-pity ery ka. Inona ary ty e? Ary fanahoana kosa ny tazominao ny tanako e. Toa hafahafa nge ianao izany raha mise e. Andraso aloha fa inona ary mamaky anao e? Fa sao dia hita ny koloinao izao ka ho sahirantsika ka. Efa nambarany taminao fa toy ny mpirahavava ny fifandraisanay.
eno kely aloha vetivety dia afaka manao izay tianao ianao na hifindra seza na andeha hody koa aza tsy maninona. Lazaiko aminao ry ilo fa voaniditra mivaravarana teo dia ohatrany nahita anjela. Ka fa hay misy olona tsara taresy-bikana toanao ety an-tany. Zay ny antony nahapotraka ny vera taty an-tanako teo raha vao nahitanao. Tiako ianao ilo mino fa tsy mamitaka azy ho fijeriko anao zao. Vo eo hitanao dia sanao sady no teny zany. Tiako ianao ary raha manaiky dia ampakariko vady. Retirety avitsoro ny tanako azafady. Olona tsotra sy manam-pahendrena no indraindray ny kolona tamiko momba anao. Ka miangavy anao aza tsoinao fanantenana andravavaka mba tsy ho tininao. Ilo ino alo tiako ianao ka aza tohizana tsony. Tsy mampaninona ny filazanao fa tianao fa miangavy anao kosa tsy hamitaka ny kolona izay efa nanantenanao. Atao fotsiny hoe zany tianao fa kolona no alainao vady. Averiko aminao indray ianao ny tiako ary misotra ny kolona fa raha tsisy tsy nahitanao fa raha tsy zany manko tsy nisy izao fifankahitantsika eto izao. Saingy aho ka hiditra tsara ho andohanao fa za ihany koloina. Satria fa ny voady zay ny tsy famatika ninona ho antony ninona ho vokany. Ilo Fô zao no hitanao dia tiako ianao sahady ny teny loka ny vavanao. Dia mandra-pahoviana no hitsaranao miteny an'izany amin'ny vehivavy maro anisy eran-tany. Aza koa ngamba hoe efa olo tianao fahafiry koloina amin'izao. Nareo raha teo tao anaty Facebook mifankalala. Ka raha azo ataonao zao dia tsy ferana mihitsy fa efa maro ny tovavy miaraka aminao fa tsy kolona rery. Zany ny tovavy mibety fa za kosa tsy nity afa-tsy kolona ary efa nity any kolona dia tsy napoziko hoe misy anao. Raha manaiko ty ianao dia aza matahotra fa alaiko vady ary hoentiko eny ambony alitara. Izany mba ho porofo fa tena tianao ka tsy hamadika anao. Ary ninona ka sainao atao dia ataoko izany na dia naiko aza ny tambiny. Dia ho lavinao ve? Vita ny tenanao. Rehefa vita dia avitsory amin'izay ny tanako tsy ahitana tantara ratsy. Ena ary aveloko ianao fa na izany aza dia omeko anao ty karta teo vizitiko ty. Ao daholo laharana telefonina sy ny anarako anaty Facebook ary mailaka ahafahanao miresaka amiko izay momba ty dia raiso aza manahy. Aleo rangaha raisiko any amin'izay koa miala eo dia fa beday mafy mihitsy ny tanako fa sao dia hita mikoloina eo ka orosa. Misaotra anao nanaiky nandray an'iny carte de visite iny. Manantena valina avy aminao ary tsy hanelingelina anao fa aza matahotra. Mino fa mbola ho ty ianao ary ianao mihitsy ny antso amin'izany fotoana izany. Aleo amin'izay aho ery amin'ny toerana nisy ato eo. Mbola ato daholo ve tsika miala tsiny fa nandao anareo ela teto fa mbola nikarakara kely. Tsisy tsiny. Ka hoe ao atovy fa reto aloha ny misy. Io ny ranom-boankazo analana etaeta dia io koa ny mofo. Aokiry ilo ary raha izany ange tsy misy miteny fa dia mifampijerijery fotsiny Dia misahirana ery ianareo ka maro. Aiza koky dia hoe misahirana. Io le tsy tafika. Za ngamba aloha akarivotra kely any ivelany any fa ohatrany mafana be ato izany ka tena mila tsy ho zakako mihitsy izy izany. Aloha aty amin'ny tavoahangy iray ity no entiko sady hijerijery ny lokantsika koa. Andray kosa mba fotoana ny onanareo sily voalohany ve dia tsy mba hiresaka akory fa ilozany lahandray izy. Tsy maninona ke izany fa mbola eona foana. Mazotoanareo ary rehefa tsy fonao anaty ranom-boankazo ty. Io izay dia tezitra ery. Io re ka ahoana ke? Manahoana ny fahitandry azy? Banditsotra sady tsara fanahy tena sarika tokoa aloha dia ahoana ke ny fahitandry an-tafika tsotra
fa impiraverina zany fanontaniana izany efa hoe tsarika be mihitsy. Tri aza lazainy fa sary-pianatra be hono sady tsy miresaka mihitsy. Tsy hitany mihitsy ho izay andraisana Andry hoe miavona sa indry be. Ka ataovy eo amin'Andry kosa ny toerana hoe olona voasambany mifankahita tamin-Andry Izany ve? Eko. Ampafirin'izay tsy mbola niona raha tsy tany anaty Facebook nefa vao niona dia efa tonga efa nifankahalala ela be mihitsiny. Dia samy hafa izany tsika sy Ndreko. Kanefa aky tokony tsy hisy fampiafafa tsona hifanafina tsy ambaratelo Fa mba ahoana ny bokin-dry? Vita? Efa mamara-parana. Efa nitsarainy en 4 heures. Ary ninila. Ia, ohatran'izany koa. Ho vita izany izao ny fianarantsika Ake. Dia inona izao mampisedo an'izany ka? Tsy tokony ho faly aza ve tsika satria izay nefa nandrasa anatriny ela. Ny fianarana ho vita satria Ndry ny laza fa tsy hanolontsony. Fa za kosa mbola tsy fantatra. Ndry ho any amin'ny misy anareo dia tsy manana namana hanala ny fahanginako sony na izarako ny hafaliana sy alahelo. Fa hitafika olo tiandry vao tonga vao haingana ka. Nareo ngery kolona ka toy ny efa mpivady sahady satria efa nifampatoky. Izay aloha dia mariny. Za aza ngeky efa any aminy mipetraka amin'izao efa nahazo moto sahady izy. Ary tsena hono rehefa avy mirava mianatra rivo ohatran'izao dia efa nampin'izany izay tadiaviko rehetra hono ka mbola vitany dia ataony daholo izany. Sapako hoe tena tiaky hitafika. Nefa haiko ka. Maharitatra ny farany dia midirazy ekasainareo. Saotra kia. Fa na izany aza mila dinianareo ihany mariazy fa sao dia efa ndany zara fotsiny eo nefa avy eo hisaraka ihany. Fa hisaraka ihany ahoana ary? Ka hitoerana misy Andreo dia maro mitsiritra mahita anareo roa sambatra sy miadana. Tafika koa lehilahy ka tsy dia ahitana ny marina loatra raha resam-pitiavana. Kosy diso ny fijery-ndry raha hitafika no havita madika. Sa tena tia izy ary efa nambarany fa tsy misy afaka solony toerako izany. Ary na misy azy izany dia tsy hamelako fa fongoroko hatramin'ny fakany. Fa tsara kokoa raha miroso amin'ny dingan'ny fanambadiana nareo na dia hoe fisehoana amin'ireo nahitana masoandro fotsiny ihany aza. Fa tsy hoe sambatra dia vitavita fotsiny eny. Amin'izay koa mantsy mahafiorina kokoa ny fitiavanareo. Be mantsy ny tovavy amin'izao fotoana no tsy ambany vola ka mety maniry ny aka ny toerandry na hoe mitady andrombaka ny tafika ambongadiny. Ilo? Fa misy tindriam-bara nga? Tsisy ka. Torohevitra mampinamana antsika ny Ohatra ny tehiteny izany ireo mamita ka tafika dia tsy ho mpivady mihitsy izahay. Mety hoe mampirafy azy izany izy fa tsy fantatro. Andao hipita fa tery loatra koa ty lalana ety ty ka ho voaoso ny fiara eto. Aza matahotra Ndry fa angataka moto aminy dia miaraka mandeha moto tsika na mandeha mitsena aza manaraka. Ka ny fianarantsika azy ty efa ho vita afaka volana vitsivitsy ko. Fa eny ilaindry foana ny moto. Dia ahoana re izany tohatrinay sa nefa matahotra. Feno barainga eo an-toako. Indrindra ny mety ho vokany. Zany tokoa ilay hoe te hividy ny lohany fa matahotra ny masony. Nefa aleo rangahy andramako aloha dia ho hita eo aleo andramany. Mitopotopoka be ny foko. Miaotrana ny resaka amin'ny asa. Zay fandraisan'ilay izy. Allo? Manaona tompoko? Ina ny azoko anampinanao izay? Ina no lazaiko. Marina tsy mangovotra ny tanako mandray an'ilay telefona. Vahodrako ny lelako ny amaly azy.
Iza ka izao azafady e? Allô? Olazaiko azy rangahy. Ilo ihany e. Hitanao zany. Mitombona ny zavatra lazaiko. Tsy maintsy hitady ahy ianao ary ianao ny antso ahy voalohany. Ianao zao ny antso ahy voalohany teo a. Ka ahoana? Manaiky sa mbola eritreritra? Mila miresaka aminao ary sitraka ao. Ay, sitrako ka. Ka Roviana mety aminao, dia aiza? Taorina nendresaka ny fanaovana ny telefony eny dia nifankazatra sasy tafika. Ary fanaonay mihitsy no mampiaraka efa ho andro maromaro izay. Nifangaty izay. Ary efa nifampitondra sahady toy ny mpivadina dia tsy raitrano aza. Azoko loina. Mba nahoana ny mety ho fihetseham-po fantany fa hoe tafika izay tena natokisa sy milaza fa tena tia azy no mahavita mampirafy azy ankehitriny. Tsy vitan'izay fa za le tena namany akaiky no miaraka amin'le efa ho vatiny. Tia izaho dia nivadika taminy. Nefa inona koa moa no irarahiako an'izany e. Matoa tafika mahavita an'ireny zavatra be dia be ireny amiko a, dia izaho izany no tiany. Raha momba ny finamanana indray dia holoina ny nanirianao an'iny voady iny. Raha izy no mivadika amiko vao tokony hitranga aminy izay loza tokony azo azy. Sady kilalaon-jaza koa ireny amiko hoe tsy mandaitra. Zareo raha teo nga moa mbola vidiana ka toy ny mpifankatia rehetra miara-mipetraka fotsiny. Nefa na izany aza mila alefa lavitra ihany ny saina fa tsy hay izay mety ho fiovan'ny tafika. Izao izy ahita olo-kafa-koatra andray dia ino ny lasa? Tsy maintsy mitady hevitra mba hifikirany amiko. Ianao ve tafika tsy natsikaritra tato ato hoe ny hena izany ny fifankatiavantsika? Ohatra ny taloha ihany ka. Tsy tsikaritra loatra aloha hoe nisy fiovany. Hay ve? Dia izaho ihany izany natsikaritra an'izany. Ity ianao tsy tafapetraka trano fa mandeha foana na dia weekend aza. Ka inona ary izy ianao nataoko mihiboka trano ato ka? Hitanao izany. Misosa ato ny fiovanao. Miainga fomba famalinao dia miseho amin'ny fihetsika avy eo. Tsy asianao dikan'izany izaho mijanona lava atao trano ity. Mahita an'izay mivoaka ny foana ianao fa tsy mbola miteny tamiko na dia indray mandeha aza hoe mba handaontsika hiaraka hivoaka. Ka izay bekamany miaraka fa tsisy mitondra ny ankiziny izany e. Dia inona ny ataonao any? Andeha atao hoe ny farany herinandro ianao miaraka amin'ny namanao. Fa ny andavanandro kosa inona ny fanazavana entinao? Miandry ahy. Dia lazao fa miasa foana ianao mandra-pahatonga ny amin'ny 7 hariva dia amin'ny 7 alina vao tonga atao trano. Ka izay efa fantatrao izay ny antony. Miasa ary izany lehibe ka mila manao fitaratra amin'ny zavatra rehetra. Na ny asa izany na ny fanajana ny ora fidirana sy ny ora firavana. Tsy tokony ho gaga amin'izany ianao e. Taloha ianao tsy ohatran'izany mihitsy e. Ny tsapako dia hoe niova ianao. Nefa ny vahiny kelintsika ity efa ho avy. Vahiny kely ahoana? Ty zaza tao kiboko ty. Be voka rehefa ho 2 volana mahery izy izao. Dia tsy omeko tsiny ianao satria io zaza ho kibonao io ny antony maharatsinanao miady amiko isan'andro zaoko. Ho valy angamba izay ny fanontanianao a. Ianao raha teo ny teny hoe tato ato. Enga ny eto koa. Fa miangavy aminao atafika mba tsy handisy fanantenana. Ankoatran'izay koa mba asio resaka ny amin'izay rahantsika fa aizako dia ifandany zaro ohatran'izao foana ve? 4 volana izay ny raha nampetraka tato fa na ny momba ny rahantsika aza mbola tsy niloka ny vavanao akory. Nefa efa namboarako anao teo fa efa be voka. Hoa foana re izany fa zamaika e.
Ary raha resaka fandaniana dia aza matahotra ianao fa izaho avokoa no miantoka ny lantsika na ohatrina na ohatrina. Tsy ampafiry ny karamako anatin'ny 2 volana raha izay lany amin'izany e. Dia aza manahy koa fa ataontsika makotrokotrika io e. Afa-po ianao? Ka roviana nefa e. Na ny daty anatanterahana azy aza mbola tsy nisy tapaka, na ny vodiondra aza mbola tsy nisy. Ny fisehoana moa dia enatra angamba ny tafiako eo anatrehandray aman-dreny sy ny anadahako. Satria olona tsy nianatra na tsy malala ny tokony ataoko ny fiheveranao anahy. Ao ary fahangina e. Mahalala ny tokony ataonao tokoa ianao. Izany ao adala misikotra ny zavatra efa fantatrao. Olona mahavita fianarana ambony sy efa lehibe any orinasa tokoa ve andafy azy efa mitetezina. Mandrangitrangy ianao zany trokolony. Fa tsy manaizana araka ny teninao indray. Raha tsy nahalala mantsy ianao hoe bevoaka dia mila vaniny sy mandrangitra ny fandraisanao ny teniko. Alora ngalo misitaka ohatran'ny mandreraka be no miresaka aminao. Mandreraka koa. Eny e, sarotra aminao koa ny teny atsoatsy hoe makaleo. Sao voatsapako fa tokony nahaina nararotra tamin'ireny taloha ireny. Dia ny fanaovanay raharaham-panambadiana izany. Mitombona ihany izao ny tenin'ilo fa mety hivadika amiko tafika raha tsy atao haingana ny rarahanay. Sao izy tia mitady ahery loha amiko izany. Mino aho fa misy manodina izy any ivelany any. Fa raha fantatro kosa aloha tsy amelako hatramin'ny farany raha tsy mitsopozipozy. Dia arabaina kifa vita soa iny ny sotoenao sa dia nisaotra kia tena efa enjana amin'ny treako aniny. Ka taiza teo amintsika moa kiny nisaotra indrindra tsy voasambany e. Mba nisy andreny exposé sy rapport présenté indreny aza tany am-pianarana dia mba nahina nalatrako. Zahay aloha vita iny ilay niandrasandry. Dia hidina ny ambanivohitra amin'izay izany. Ia, dadanay sy mamanay koa efa niteny an'izany. Anony ny hevitra an'izay tokony atao sady mba hoe manararaotra manampy andry zareo. Mety izany ka. Ary fa naninona kindry ilay teo iny? Tsy haiko kely fa tao fanina be izany dia te andoha. Tsy tena azo aina raha tsy nisy an'ilay ventilatera kely azo entina tanana mandehandeha ato iny mba hisian'ny rivotra mifamezivezy. Manoatra kinareo no ny bevoaka reniko. Fa ohatran'izany angaka iny bevoaka ka. Fa ny mpanina tsy mahazaka fofona. Indrindra moa rehefa vory vahoaka ohatran'ireny. Dia misalebolehibe te andoha koa. Dia mijanona ny fatombolana. Nga? Fa hoana nefa no alalandry an'izany ka. Tsy hoe tsika nanao sosiolojia dia tsy tokony hahay medisina na anatomia. Fa tokony ho polyvalente satria ny sosiologa dia mahay ny zavatra rehetra manodidina ny olombelona ary ny fiarahamonina. Fa izay domaine misy azy ihany ny sahaniny. Natao taiza fotsiny ireny formation BDP asika ireny na hoe tsy ampiarina aza dia mba mila hay. Mba bela zao kokoloina izany ka. Manoatra no nefa niteraka. Aza taitra indri fa efa ho avy ny zanakay sy tafika. Fa bevoaka ary efa andray 3 volana zao ny kiboko. Tsy efa hitandreo hoe mitady hipotsina ve? Ie. Dia indri izany ny salebilehibe ty andoha koa tamin'ny voalohany dia efa nitanina. Hatramin'izao ka. Mety ho mandra-pateraka mihitsy aza angamba. Gilo a! Gilo! Fa misy mahazo andringa? Hitako izao fa misy mahazo andry mihitsy. Marary akindry a. Tsy aleo ve makany amin'ny dokotera aloha? Aloka izaho hodika. Ve? Amin'ny herinandro koa efa hidina ka-rivotra any ambanivohitra fa ilay rivotra eto andrenivohitra mihitsy ny zakako. Nanomboka oviana indray nefa nisy an'izany e.
Andao ary ndre ateriny. Tsy maninona fa leo andeha rerika. Aza misahirana fa misaotra. Ka tena tsy maninona? Eno hatramin'izay nahavy tany sotoenao zako izay naka ty dia lasa tsy mifakafo izay sy tafika. Miaraka fony izay hatramin'ny weekend mandeha mitsangatsangana na miara-misakafo any amin'ireny toeram-pisakafoany ireny. Lavitra nandrenivohitra nefa izany rehetra izany satria miafina amin'ny kolony izay fa mbola tsy te hamboraka n'izany aminy. Izay rehetra nitadiaviko hatreto dia azoko taminy avokoa. Izy miantoka an'izay rehetra momba eny hatramitrano ipetrahako aza dia izy no antony fatrano. Kolona nefa tsy mahalala an'izany fa ny fahafantarany ahy dia any ambanivohitra taoriana ny sotoenao zako iny. Androany izao dia naka ny manjakandriana ho ny koloina. Tsy haiko izay antony fa ny fantatro fotsiny dia hoe raha pitsisy vo miverina. Tena marina ve fa raha pitsy kokoloina vao avy? Io io amin'ny telefonina koa ny afatra farany navelany tamin'ny 5 mahery enina teo angamba eo. Zao efa amin'ny 7 mahery 6 ka tsy kolona mihitsy ny vazivazina isangisangy amin'ny zavatra otr'izao. Hoe Io raha pitsy ho avy tongany fa taraiky ariva dia izao vao tafavoaka ka mety tsy ahazo fiaratsony. Soavany alina ny vadiko dia tafandrimandry. Azadinao ina ny manofo mamy be dia zasenao ihany no mpandray anjara. Biso mamy be avy aty aminay mianaka. Ahoana? Mino amin'izay ianao? Azo io anarana ataonao anaty repertoara io. Mba soloy fa tsy tiako io vadiko io. Dia atao hoe izy ary sa atao hoe rakolona? Tsy haiko izay ataonao fa tsy tiako fotsiny io hoe izay. Aleo aloha tsy mbola lazaiko nitafika hoe be voka rehefa andray 3 volana ny kipoko. Na dia efa somary hita ihany aza. Aleo rehefa tena hita tsara vao lazaiko amin'izany. Ary aza dia masika be ohatran'io rehefa tsy ohatr'izao izany tena paozin'ny ilo izany a. Ilo dia tovovavy tsotra sady malefaka ny endry fa mora rarotana. Saiko tsy ho zakanao ny fivadiany. Ary raha tadiavinao izany dia ho avy tsy ho ela fa aza maika akory. Fa raha mbola mitsotra aminao ilo dia raroty izay fotoana maha eo azy fa sao dia hanenenana ny oriana any. Ary toa efa malala ny any oriana sahady hono ireo olona ny ilo vadiko faharoa. Diso ianao Andriamatoa fa izany voalohany. Ay dia koloina tsy haiko na fahafiry na fahafiry. Fa izay maty volana ny sainao andaharanao azy ihany. Fa za kosa aza ampitahanao aminy mihitsy Ilo inona? tenenao ve io? Ie. Dia sanatrika amin'ny fitiavana indray izany ankehitriny no teraka fankalana. Raha tianao fantarina dia izao aloha no ilo. Fa ny aoriana tsy ho hitanao ve? Rehefa nidianao nga io trano io ianao mantsy ny farany tany teo. Andrasy fahidiko ary aloha fa na zany aza mila miainga vao maraina betsika fa sao dia tratran'ny kolony eto. Mila manao réveil amin'ny telefona ianao mba hifoazanao maraina fa za mantsy efa zatra matory maraina. Ianao koa no mila mamoa afatra amin'izay nge kolona foana ny mamoa anay. Eny ary andeha hanidy varavarana aloha. Koloina Oay, ilo. Fanga Avelo aloha hiditra fa inona ny mataitra an'izay? Oay, ary tao kolona. Ianao nga moa tsy hoe raha pitso indray vao afaka. Raha ny tena marina dia izay mihitsy. Saingy za vao avy nandefa neny afatra taminao iny no nisy tômôbilina hoe hiakatra ty andrenivohitra tamika ka niaraka taminy
Ay, tsy nahavita nandefa afatra tsony ana ny anso fa lany ny kredita ato amin'ny findayako moa nivarotra fahany efa nihidiko io. Za raha teo natao atra-panentaka. Avy ny mahazo makaty indray ana dia taksi. Ary nafanao namonva vaty sy mivaravarana tany am-banka. Fahadinonao angafa samy manana lakile iray avy isaky ny efitra mihitsy tsika. Ay, tokoa moa. Ary ilo ka. Anga moa tsy hoe any ambanivohitra indrindra maninona aty amin'izao olo izao. Tsy zany akiva. Zany fa nisy taratasy mikarakaraiko momba ny diplômako izay ake dia tratralina dia saika hoe atory aty a. Le trano faina iny mantsy efa nisy nipetraka tao aorianan'ny alako tany. Dia efa vita zany izay natao? Ie, efa vita ka. Raha pitsa no andeha hody. Ay, ka efa avy ny sakafo zany ireo io? Ie, efa vita rehetrarehetra. Ka nahoana kosa ry izy ny tsy mba hety nitafika any amin'ny fandriana ambany. Tena marina mantsy. Efitra iroa no atoko. Ka saika nory ny efitrano andriny mihitsy ange za io e. Izy koa efa saika andeha hidina no mifanehitra taminao teo iny. Ka andao ary ianao atory mifandrinanao e? Iany ary. Zao no lasaiko anao a. Any ambany ianao matory ary tsy maintsy mandeha rapitry vao maraina. Manomboko zao koa dia izany miantso anao sy manatona anao fa za manelingelina mihitsy aloha ianao. Azonao ve izany e? Nahoana kosa ka. Tsisy tokony hazavaina lavabe izany e. Fantatrao tsara fa vato kolona rehefa eo am-pieritrereta nandrarahanay izay izao. Izy raha teo iny efa hitanao mitondra voky iny ka soa izy fetraikana amin'ny zaza ao an-kibony izany. Andray, dia ny fitiavantsika indray izany no ampandeferina. Malala ny tokony ataoko ary ilo a. Mafy aminao izany fa mahatsara zavatra ka ekeo aloha. Aza matahotra ianao fa mangy anao foana. Na raha tsy izany dia andefa volanao hikarakaranao izay ilainao. Eny ary, andefitra manamako any koloina. Saingy misy fetrany ihany izany. Enimbolana zao mikibo ny kolona. Ray volana teo eo koa tsy nifakahitana isilo. Na izany aza nefa dia mandefa vola ho azy foana mba hanefan'ny ofatrano izay ilaina andavanandro. Tato ho ato izay dia toa vao maika any amafy ny fifankatiavana isokolona. Indrandray ato tia hanenina tamina nadalako anilo izany. Zao izy nefa tsy dia hisaraka amiko ary dia hitapikitra amiko noho iza matolotolotra azy. Manaiky izay lazaiko izy. Indrindra fa nilazako azy farany hoe izany manatona anao sy miantso anao fa tsy ilaiko ianao manelingelina. Tapaka ny hevitro fandehoanay dia ilaza ny ilo fa aleo tapahana hatreo ny fiarahantsika. Raha mivola ny antony tiavana ahy dia omeko vola izy ka saiko midina any ambanivohitra any amin'ny misy azy ihany fa tsy tiako anelingelina anazy kolona intsony. Kolona raha teo efa hiteraka tsy ho azoko tsy ela dia efa izy zaza ihany soa hoe dada. Manomboko izao dia ho raisiko ny andraikitra amin'ny maray-pianakaviana. Amin'izao tsy mahito an-kolona izao mihitsy ny anararaotako no any. Mino fa ao an-trano eo foana koa ilo amin'izao sy mahavolakandro izao fa efa makamaka aina ao an-trano. Andeha moto aho. Ela izany fa andoranga. Laso zao. Izay dia tsy nahatsikaritra amin'ny fisiko intsony tafika tao aorianan'ilay izay le tratran'ny koloina tao an-tranotry zareo iny. Kanefa amiko dia midika ho tsy firaharahiana azy ao. Nahoana nefa no any amin'ny kolonisy no takitra. Nefa izany lazay fa tena tiany indrindra. Dia nahoana koa ny nanaiky tamin'izy nilaza tamiko fa hoe aza manelingelina anay aloha ianao fa aleo izany manantona anao sy miantso anao satria izay zao efa mieritreritra ny raha anay sady efa miandry zazakely. Tsy andrela fa zao dia andeha ahy laza aminy fa tsy nivolana na ny fanampiny ihany zava-dehibe amiko fa izy. Amin'izay koa no ahafantarako an'izay tena fanapahan-keviny.
so ianao fanifanena tamiko fa voasaika ho any aminao mihitsy aho io. Dia mitovy zany tsikako. Voasaika ho any koa io. Zay ela izay dia izao ianao vao mahatsiaro ny fisiako. Ela zany e. Ilaza zavatra aminao koa no tena antondihako. Dia tsy inona fa ny momba antsika. Zay indrindra koa no tiako resahana aminao. Zay tokoa le hoe tafaray zany ny tisy ny manina. Ka ento ary zany teninao e. Zao tafika sory amiko izay ao am-ponao fa tsy te hifandrizariza lava ohatran'izao foana. Inona nefa ny tsy ampy aminao e? Vola? Tsy ry tafika. Fa inona? Tsy vola ny mahory hafa ty za ataonao akila-pao amin'ny koloina. Dia inona ny tianao atongavany? Apetrao ny safidinao e. Na za na koloina. Ay, izay ny andrasanao. Dia no tsara ary tafika fa ilaza ny aty am-pony. Hoy ianao hoe na ianao na koloina dia ambarako aminao tsy mivozonana fa koloina ny tiako satria izy ny renjanako sady voaloham-pitiavako. Ie, izy ho voaloham-pitiavanao. Fa tsy mahay nionina tamin'ny fitiavana ianao fa nifindra taty amiko. Tsy hoe mifindra ka, fa nindrana. Ary efa veriko izy ankehitriny fa aza matahotra. Dia mieritreritra ve ianao fa naiky moran'izany Fa mitadinina? Sa mieritreritra ny aninona ianao? Ianao no nandrava ny finamananay sy koloina. Nefa fantatrao fa toy ny mpirahavavy no efa nifandraisanay. Rehefa simbanao vao mody milaza ianao fa hoe handray fanapahan-kevitra ny ampakatrazo vady. Satria ianao tia naiky niaraka amiko eoko. Ianao ny adala nandrava ny finamananareo. Ay kosa. Dia miomany ianao fa ho lazaiko amin'ny koloina daholo izay vitantsika rehetra. Jusqu'à Z. Adala? Dia mieritreritra ianao fa ino an'izay lazainao izy? Fa nahoana ka? Adinonao sahady anga fa zany talohanao. Mpinamana izay sy koloina vao niaraka nareo. Fanao voady izay fa ninona tsy ambaratelo dia tsisy ataonay mahalala ny zany na dia nao olo tiany aza. Ay mo olo tianaiko. Mazava araka izany fa zahay aloha no mifampiaino vao ny any ankafa. Ary ny ahiko aza dia ankahalanao izy. Teo foana. Lazao izay ilainao dia avelao andeha. Maika koa fa tsy manam-potoana hifandaharana aminao eto. Raha ny avy aty amiko dia tsy misy afa-tsy ny anambadianao azy ny isarahanao amin'ny koloina e. Za tsy misaraka amin'ny koloina izany satria izy be voka. Zaka? Maninona ianao? Za koa nge be voka anao e. Efa ho efa-bolana latsaka kely ny kipiko izao. Saingy mbola haiko no manafina azy. Inona? Zany e. Tsy marina izany e. Ary na be voka azy ianao dia tsy za angamba ny rainy. Zany manam-pirofo fa mody endry ianao nefa sipa-bihodina betsy. Fa nisy lehilahy izy ankoatranao moa niaraka tamiko ohatr'izay. Asa? Tsy olona tsy nianatra koa akory ka tsy mahalala ny senataoko e. Ary raha olona manam-paindrena ianao dia tsy mandositra dity fa mahay mandray andraikitra manoloana an'izany. Zao ary. Omeko vola ianao dia esory io zaza io. Inona? Zay? Maninona raha ny koloina no asainao esorina fa tsy ny Ka tsy hitako izany izay atao anaoko. Na zao indray ary. Omeko vola ianao dia ndana midina any ambanivohitra any amin'ny misy anareo. Dia mieritreritra ianao fa eto izany. Inona ny tsy mampety an'izany moa? Marifo sainana loatra. Nefa dia mirehirehry hoe manam-pahaizana. Inona no lazaika andreo ray aman-dreniko raha vao mahita ny kipy be akory zareo? Moa tsy empahangaho toy ny vehivavy ratsy fitondran-tena izy ireo no ny fahadisompana tenany. Ianao rain-janako nefa dia mahavita mandositra didy. Ary raha ho teraka dia iza no sandohako rain'ity zaza mbola tsy ary ty? Inona ny profetiko eo anatrehan'ity zaza ity raha tsy ary saina izy any aoriana any fa mbola velolany ny rainy saingy efa manambady. Amin'izay indray vadiny namako toy ny rahavaviko nefa dia niterahany koa. Ka inona ary zany ny tianao ataoko e? Omeko vola ianao amitanao amin'ny fiainanao rehefa tsy hanala zaza ihany tsy mety. Omeko vola indray ianao andehananao midina any ambanivohitra misy ny ray aman-dreninao tsy mety. Tena efa chance be kosa nomeko anao mifahatsorako mihitsy ny ararotinao. Sa inona mbola tianao ataoko? Ny anambadianao Tsy anambady ianao zany e. Ataovy anatin'ny sainao tsara zany. Tsy afaka. Mazava. Tsika koa nge tsy mifanaraka hoe mila manao be voka ianao e. Ninona fialahanao dia tsy anaiky moran'izany e. Anao ny 7 andro fa ny 2 sekondra kosa tsy ho afaka ao ny manala azy aty amiko. Ary to mandrahona le sy badala. Ianao ny tia anaiky araka amiko eoko zao tapidalaka le. Ie, tapidalaka le aho zao. Satria anao no mandroso. Fa kosa ny miverina.
tsy ho zakanao ny fipoakany sarom-bilany. Apo efa miandry tafika. Raha ozina tsy mandaitra koa sipa miverina amin'ny tompony ihany ary mba lalako fa tsy hamenatra any hanososy anao amin'ity moto ako ity Atao izay ataonao fa za ty aly lehilahy ianao raha samandona. Ay, za koa tsy vehivavy mihitsy ka ary efa nahazo alalana zany ka dia miala tsy indrindra. Andray dia sanao tokoa nandona tamin'ny moto anao. Mitsivalina ianao. Tsy matahotra an'izay atahorako. Hivaly aminao ny ratsy vitanao tamiko ary tsy ho ela. Tsy ho zakanao raha ny ranomasom-behivavy. Andray marina. Nipitika sady ny anjera mihitsy any tony kidao an'ilay moto any. Hoay marina. Andriamanitra toa nandeha raha be zany. Eto nefa tsisy olona. Tafika! Fonjeo! Ino ilay olona sakany fa mpamon'olona? Andray marina. Tena mandeha be zany raha morona akanjoko zany. Ny zanako ilay olona. Ampio telo andro izay nitsanonako teto amin'ny hopitaly. Mbola tsy afaka mivoaka tony ara tsy feno herinandro. Za avokoa nefa ny miantoka ny vola rehetra lantato. Mafy loatra ho ny mantsy ny fianjerana nahazo ary be loatra ny raha very tamiko ka nahatonga ny sasa tatao kipiko tsy ho tana faafaka. Tsy vitan'izany fa mbola nisy fiantraikany tamin'ny trano zanako izany ka voatery tsy maintsy ny sorona ary dia mitarika any amin'ny fahamombana. Soa azahoany fa tonga ingana tetỳ amin'ny hopitaly fa raha tsy izany dia mety nanaraka hatramin'ny endehibeko. Izany zavatra rehetra izany dia tsy misy nizaniza mahalala afa-tsy zasy Tafika ihany. Tafika, ianao no nanimba ny hoaviko sy ny maha-olona. Ianao no nahazoako an'izao taketra mangidy izao. Noho izany dia za ihany no hamita ny setry ny zano anao. Tsy hitory ary tsy andry nizaniza fa napaha-kevitra biby toy ny zava-bitanao ihany koa ny tsy maintsy ho raisiko. Tsy hamelako mora fa arahako hatramin'ny farany. Malemy ny fahalalana ho hatramin'izay. Fa ampiariko aminao kosa ny heriko ray manontolo hanoherako ny tsirary ny vitanao manomboka eto. Namozako ny aiko aza dia tsy maintsy vitako mihoatra noho izay vitanao ny valin'izao. Tsy ho ela akory. Efa nitianao anga ilay trano tany ambany? Efa ela ka. Vao hariva ny andro dia efa nitiako avokoa ny varavarana rehetra tany ambany. Fa mbola misy atonga ianao? Efa saika vitako daholo. Fa ianao nge tsy tokony ianao reraka be ho an'io zazo io ny tokony ataonao aloha laharana amin'ny zavatra rehetra. Efa mitombo matsy izy ioko. Fa laha tokoa izy io sa vavy. Dia adinonao sahady fe nefa vao aingana kosa izany teny fa laha-kely ho ahy io tao aorianan'ny ekografia nataokoko. Vie, ainao ihany fa be reny. Azo mena tsiny. Ary mbola misy ina ihany fa tsy mahakaina matory amin'izay na dia hitapitapika eto am-pandriana fotsiny azy. Tsy tantoko loatra ny mahitanao amin'ny fezafeza be toy izao ka. Tapa-kevitra mihitsy aho fa raha pitso ihany dia aka-panampy hanampy anao mandra-pahateraka ka. Ka ny asa tao an-trano ange mbola vitako foana e. Fa raha izay moa izany mety tsy mahasoa dia tanterao e.
raha reo amin'izay aloha za kakaina kely tapotapoka kely eny ampandriana aloha. Dia tsy dina akory zany ty trano ty nefa efa alina nge zao e. Aleo ikatona fotsiny fa rehefa avy eo idiny e. Zahe. Ary mba asio resaka amin'izay moa no momba antsika e. Ndraraha aza mbola tsy nisy nefa ny zasy ty efa ho teraka. Tsy tiako hoe za ihany no hisoratra amin'ity zasy ty. Ny tena tiako zao dia rehefa teraka mihitsy ianao ka feno 3 volana ny zanakitsika dia atambatra daholo izy rehetra, na ny fisoratana na ny mariazy. Hatramin'ny fanoratana n'ity zasy ty ho zanatsika e. Soratana anaty boky mpiankonana any amin'ny commune. Fa ny anazavana an'izao amin'ireo ray aman-dreny kokoa aloha dia etsany. Marina. Si za nga mitaka anao ka ianao nge ka tiako e. Noho izany tsy havitanao ninino ireo ray aman-dreninao rehefa tianao afa-tsy hanary anao, indrindra fa ny zanatsika moa. Ka ny naza nge ny vavolombelona efa hitako sahady ry tafika. Iza? Tsy tadidinao ve? Adinonao sahady. Iza moa? Izay marina moa tsy dia ny fampiantso telefona na dia miresaka amin'ny mesazy aza fa samy sahirana amin'ny fiainana eny. Izy le nikarakara taratasy momba ny diplômany iny izao ny eo nanao ifarany dia izay. Izy koa ny ambany vohatra raha teo. Ohatra ny malahelo azy marina zany. Fa izy zany lazainao zany ho ahy e? Izy le tena namako sy akaiky ahy e. Le sakaiza tena ty. Aiza kosa moa ny alalako an'izany e. Zany ka mpaminany. Andray kosa. Dia adinonao sahady ve ilo e? Ilo? Eno ako. Ilo. Ilo. Aike, za tokoa ty. Fomba ahoana ny nahafandriniditra tato? Zotra ka. Vadindry mahalala an'izany tsara satria efa fanaonay matetika ny miaraka ato rehefa tsy ato ndry. Haiko tsy anjery hatramin'ity trano ity. Ary to le basinao no ity atanako. Eny, izy koa ty izao e. Aza manao sangratsy ry ilo a. Angadinao koa fa ianao no nampianatra hitazona azy ty e. Ianao no nampianatra mahana azy ty. Ary mbola ianao ihany koa no nampianatra hitifitra amin'izy ity. Ozy ianao ndray andro izay hoe ty basy ty dia tsy metsika atao amin'ny toerany ato mihitsy. Tao amin'ile efitra misy ireo zavatra sarobidy tao anaty vata sarihana palisantra amidy io. Ary tsy dia mampiasa azy ito aho ozy ianao ankoatrany hoe ataoko fiarovatena ihany. Sanga ankehitriny kosa dia hitako ny ampiasana azy. Ary ianao no ampiarako azy voalohany. Ino a? Fa inona kity ataondry a? Lasa dala ve ndry e? Fa inona nazo andry? Aza maika fa nio ihany dia ho fantatry indry ny anton'izao e. Ilo a, apetrao iny fa ianao vi adala e. Ie, adala tokoa. Adala no ianao ary efa say mihitsy moa no nandraisanao ahy. Ianao no nanimba ny fiainako sy ny maha olona. Tsy misy dikany amiko intsony izay mety ho toy ny fiainako. Ka zay no nahatonga andray azy zao fanapahan-kevitra zao. Ilo a, ndringa vehivavy tsotra sady malemy fanahy e. Olona manam-pahendrena sy feno fitiavana ihany koa. Fa tena ahoana loatra ry ilo a. Zay tokoa taloha. Saingy io lehilahy akaiky indrio nampiova. Tena tsy misy azoko mihitsy marina e. Iza no afaka nazavo amiko. Aza vao aminy tafika izay zavatra tokony ho fantandrehetra raha tena tia azy ianao a. Milohany aromotraka ivoan'ny bala amin'ity basy ty a. Mifona ry kolona. Mifona fa namitaka anao. Namitaka ahoany a? Lazao e, lazao. Lazao azy daholo izay vitantsika rehetra hatramin'izay fa efa manondro any aminao teny fa basy e. Haingana. Tandremo anefa manao fihetsika fahafa fa ndray apokako tsy aketsika eto nareo roa a. Losa fa tena nivadika biby. Mifona ry kolona fa zany tify tsy nanajanao hatramin'izay a. Nampirafy ianao a. Ary tsy izany nampirafesiko taminao fa ilo namanao ihany.
mamela hafadiso ahy e. Dia tezahanao ve? Tsy namposika. Tsy vita zay koa fa bevokako izy. Ahoana tsara hoe sy tafika? Zany fa enao ihany ho antiako ary ampiakariko vadiko lona. Za siliko efa nisaraka satria za efa vonona nitsena ny zanatsika. Tratranao tokoa mitanjonao satria raha vao be voka dia niterenao hidina any ambanivohitra misy andreo ray aman-dreniko. Ary rehefa tsy nanaiky nefa dia niterenao indray anala zaza. Ary rehefa tsy nanaiky hatramin'ny farany aho dia nitominao tamin'ny motoka ny anjera. Ary afaka tokoa ny zanako. Tsy vitan'izany fa mbola manatakaitra aho. Ary saika nanaraka hatramin'ny haiko. Nefa koloina ato ataonao mpanjaka vavy sady tsy mahalala ny ditranao. Enao kosa hatreo ihany ny tiako lazainao. Tazay tsara zanatsy. Tafika! Ianao ihany moa e. Mbola mare avy ianao e. Andray, dia vita andriva e. Jera reto raha be mandrika amin'ny tavany seraka ny fandriana laoka ny talandriva. Izay ny sahazany lehilahy mpamitaka toa azy e. Loza fa nitambotsitra ny lohany. Dia sahandriva ny nadatsaka ain'olona sy namela hiady reny ty zaza takipiko izay. Mbola tsy ary akory ty. Tena bibindry. Na inona antony. Fantatro zany, fantatro. Satria tsy mba naka ny toerako indrivo nanome tsiny aho. Ahoana kino ampitombona ny saiko amin'izany hoe samy be voka ny tafika tsika. Nefa ny zanako tsy azo fa ny andry kosa miteraka hiaraka amin'ny mandra-pahalehibeny. Kanefa dia samy tafika izao ny rain-janantsika. Ary ny andry ataony tsara kolokolo fa ny kosa nataony izay nahafaka azy. Ahoana ny tsy amparary fony mieritreritra fa ndry milamina sambatra eo anilany. Fa za kosa misotro ny mangidy any an-tany lavitra tsy tany. Lavitra olodina sy tsy aminjanaka. Ahoana no anekeko fandria ara-monina amin'ny zanaky ny risy eo anilany foana. Fa za kosa ilanjatakaitra sy momba tsy teraka. Nefa dia io lehilahy sy vanio avokoa no anton'izany. Sady amin'izay hoe laky le zanak'areo kibondria. Ty tenindry ilo ah. Avy reny kely angeny fitady tiandry. Tadidindry le vaditsika hoe sakaizako indray manomboka an'io. Dia tsy vadika amindria na inona antony na inona vokany dia mifisakaizantsika no ambony. Fa nome zavatritsika tamin'izay. Ary mbola tia tedako ty le rojony mendry ah. Ny akosa efa ela nariko le bracelet ty amiko ny mendry iny fa mitahiry fahatsiarovana ratsy no fahitako azy. Za aky manajan'izany sy nanao andry no tena izy ah. Namako ndry ary piraitam-po ny fiheverako ny fifandraisantsika. Ndry koa ny heveriko ohatran'izany. Mifonaki ako loina. Mifona fa tsy nantanteraka amin'ny vaditsika. Zaho namadika ndry. Tsy mitantara ny tsy ambaratelona izy tafika tamindria fa ezaka nanafina n'izany foana hatramin'izay. Za koa indry fa tsy tia raha resaka telefona ka tsy te hivandray fa tsy tafika. Ka raha sitraka indray dia raha sy tia basy ty dia tifero ah. Ary napary ny fondry mihitsy aka aza belana raha tsy tapitra ny balatonaty. Kosakia elo ah. Tsy vitako izany. Ninona antony dia tsy vitako izany mamono olona izany. Indrindra fa ndry efa sakaizakaika. Tsy hanao an'izany velively ilo ah. Ka rehefa tsy hanao indray dia mialatsiny hafa tsy maintsy indray notifira. Eny e. Tsy maninona raha izay hitandry fa mety.
Tadidio any efa fanamako foandrina dia efa namadika azy. Ary tsy za rehetra no vonondry fa za sy ny sanako mbola tsy nahita masoandro akory. Tadidio fa eloko izany ary fahotana mahafaty no anarany. Efa miandry eo vokany ahy e. Tiako fongorina ny daholo nareo. Andray aty. Tsy tia hita ny sebolana velany tafika. Na andrila izay ny fahavadiny, na io zazandriariany sy natakaliny ahy io. Tia tanako ty raha teo basy efa tsara fahana. Tafika iny efa maty ny ery lalana satria nandaitra ny fampianarany tamin'ny andra natifitra nataoko taminy teo. Fa andrisy io zaza mahafatifaty azy sy nanaovany tsinotsinona io kosa ny ambony. Mialoha zany efa mifonaki ako loina. Haiko fa mamela azy. Na tsy mifona azy indray dia efa mamela andry sahady. Misaotra. Andray marina. Mbola nahatonina ny anarako koloina sady nibanjina niaraka tamin'ny faingan-dranomasiny vao nikipy. Tena vitako ny namonana koloina sy le sasa tao akipony. Ny fahendreko e! Ny fahatsorako! Reto tanako reto no nahavita namon'olona tamin'ny fomba feno abibiana. Dia sanatria ve ka ny fahafahambaraka no itiana? Dia sanatria ve ka ny fonjany miandry ahy? Fa nahoana e! Dia tsy maintsy izay sisa no any afarako. Fa iza nanoratra ny tantarako ny dia zao ny afarako? Iza? Iza? Tsy zakako ny anjehany eritreritro isan'andro fa zany namonandreo sakaizako izay tena akaiky ahy. Tsy tantoko ny goka ranomaso isan'andro noho ireo fahorinan'ny ainako sy namonoko andreto sakaizako. Zareo reto izy miosondra eraky ny fandriny. Mpivady miaraka amin'ny zaza mbola tsy teraka. Iza ny diso? Tafika nanatahala sady nampanantena fa apakatra ho vady nefa efa niaraka tamin'ny koloina ve? Sa nanaiky ny tafika hiaraka aminy sady nanao bevoka nefa namanakaiky ny koloina izay olo tia ny tafika. Iza re olona? Nefa niza hitsara an'izao tantara izao dia zany diso. Tsy zakako ny mieritreritra an'izany e. Tsy vitako tsy vitako. Noho izany dia ianao ry tany betraketraka amin'ny fototro izao rehetra izao. Ianao nampisaraka tamin'ireo sakaizako sy nandrisika hamono azy ireo. Azo omenao tsiny ara hisafidy ny andahoanao satria efa tsy misy soniko ny maha-olona. Tato anatin'ity trano ity no nahavitako abibiana toy izao. Noho izany dia tokoa no amaranako azy. Velomy ianao ry tany be setrasetra fa hamonjy ny sakaizako ahy. Gas Titan Taragas. Nosoratany Jedy Jaona Fanembinitso. Novelominy Vantso. Ony Anjanirina. Ary Le Mec. Roland Ramanatsoa no nandray feo. Anjary Liva no nanantotosa.